Vatsympana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Amin'ny anaran'i Jesosy, manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra avo aho. Avy aiza ny famonjena ahy? Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Izany no fiderana sy fankalazana tolotra ianao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina amin'ity maraina ity. Misaotra indrindra Jesosy satria ny famonjena anay tsiraray avy dia avy aminao Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Ary dia izay no nahavelony anatra-pamonjena anay. Miarahaba anao ampanetretena ary mandondona ny varavaran'ny lanitra ao reto mpanomponao amin'ity maraina ity. Mitsaoka anao, mioby anao, manome voninahitra ny anaranao ry ilay rainy mandrakizay andrean'ny fiadanana. Aidino ny fanainao masina ary aizanay mandray sy mitahiry, miaina sy mampiatra ny teninao amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Dia mitenena Jesosy amin'ity mpanompo tsy mahasoa izay efa nofinidinao indray hampita ny hafatrao. Aleloia. Amen. Manonina ny fiadanana ho an'ny isan-tokantrano ho antsika rehetra mpianakavy ny finoana izay mampandroso sy miaino izao vatsim-panahy izao amin'ity maraina ity. Ary ampitiavana no ahafahako koa miantrano ao amin'ny tokantrano tsika tsiraray avy amin'ny alalan'izao fifandraisana izao. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy dia amin'ny filazantsarany Jaona 9:9, 5:20 ka hatramin'ny 2:20. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no niembotra ka tsy niara-nandeha tamin'ny intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa izahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ary izahay mino ka mahalala fa ianao no ilay masin'Andriamanitra. Jesosy namaly azy hoe, tsy izao va no nifidy anareo 12 lahy, nefa ny anankiray aminareo aza dia devoly. Fa izy nilazan'i Jodasy zanak'i Simona Iskariota, fa izy no ilay efa matika azy, nefa isany 12 lahy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitondra antsika amin'ny lohahevitra hoe, ianareo koa va mba te hiala? Rehefa mamaky izao filazantsara ny Jaona 9:20 izao isika, dia ahariary ny soratra masina mazava tsara ny sitrapon'Andriamanitra iray, ny amin'ny mazava-dehibe ny tokony ahatakaran'ny olombelona, ny fifandraisana misy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny andraikitry ny olombelona manoloana izany sitrapony izany. Teto ireo vahoaka nanaradian'i Jesosy Kristy Tompo niaraka tamin'ireo mpianatra 12 lahy, dia feno hafanam-po feno sy tanteraka ary te hanome sadrim-boninahitra any Jesosy Kristy Tompo, te hanangana azy ho mpanjaka. Rehefa jerentsika sy novinakitsika teo ny fiafaran'ny tantara, dia inona tokoa no zava-mitranga hoy ianao? Rehefa vitan'i Kristy Jesosy ny fampianarany, dia maro tamin'ireo vahoaka izay nanara-dia azy sy niaino ny fampianarany no niala. Jesosy sy ireo mpianatra 12 lahy izay akaiky azy no sisa tavela teo. Ari izany no nahatonga azy ilaza teo amin'ny 5:20 manao hoe, dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va mba te hiala? Mino aho fa azontsika sary an-tsaina ny fahoriam-panahy azo an'i Jesosy manoloana ny fahadisom-pana tenany. Ry mpiaino ajaina, mipetraka amintsika tsiraray avokoa izany fanontaniana izany anio hoe, ianareo koa va mba te hiala?
Mba tsaroantsika moa fa isaky ny misy zavatra manjo antsika amin'ny lafim-piainantsika, na inona izany, na inona izany, dia mora amintsika ny mihazakazaka sy manantona an Jesosy. Amin'ny alalan'ny fanantonantsika ny tempolin'Andriamanitra, ka hizarantsika izany olana izany amin'ny mpanompony izay efa nofinidin' Jesosy Kristy Tompo, mba hitondra mbavaka atsika sy hanome vahaolana atsika arak-hevitra na amin'ny lafiny hafa tahaka ny assistance sociale. Kinanjo rehefa azo ny valim-bavaka sy voavaha ny olana, dia inona no zavatra ataontsika? Anankiroa ihany ny zavatra miseho sy valiny. Misy ny manaratsy sy ny miala, ary ny faharoa, misy ny milaza sy miteny tahaka ny Simona Petera rehefa namaly an Jesosy Kristy Tompo hoe hakany amin'iza moa izahay, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Maro no niala sy tsy nanara-dian'i Jesosy Kristy Tompo noho ny teniny sy ny tsy fahazakan'izy ireo ny fampianarana mahitsy sy tsy misy kilema. Petera kosa nefa dia nijanona niaraka tamin'ny Kristy Jesosy satria nandresy naharay ny tenin'i Jesosy Kristy Tompo izay milaza sy nampanantena ny fiainana mandrakizay. Dia anjarantsika tsirairay avy no mandinika ny tenantsika hoe izao sy anao ve ilay olona mahazo ny valim-bavaka dia miala ao amin'i Jesosy Kristy Tompo sy ao amin'ny tempolony ary manaratsy rehefa avy eo? Sa izao sy anao hiteny tahaka ny Simona Petera hoe anara-dianao izay Jesosy ary hanatanteraka ny asanao satria ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay. Tsapan'ny Petera mazava tsara mantsy ny lanja ny teny izay voasoratra eo amin'ny 1:15 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo Jesosy avy any Nazareta. Samy mahatsapa isika tsirairay avy, fa ny fiainantsika amin'ny lafiny rehetra dia betsaka ny fotoana andalovantsika lalatsarotra. Impirimpiry isika no tsy efa mitante sy efa nandao an Jesosy, manao chantage aminy amin'ny asa izay efa nifidianany atsika, mampifilafila, feno fireriana manoloana an Jesosy, ary maro no mitondra tena tahaka ny nataon'ireto mpianatra araka ny voasoratra eo amin'ny 19:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa maro tamin'ny mpianany no nandre dia nanao hoe sarotra izany teny izany, iza no mahaino izany, ary fantatry Jesosy tao am-pony fa nimononmonina tamin'izany ny mpianany, ka dia hoy izy taminy, mahatafi-tohina nareo va izany. Moa tsy izany koa va nataontsika izay milaza fa kristiana sy mpieno? Feno fimonomononana isika rehefa ampahafantarina antsika ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra madiodio sy mangarahara ary tsy misy kilema. Ary ny tena zava-doza dia miala tanterakitsika amin'ny fiombonan'ny fiarahana mivavaka. Indrisy mahonena. Hitantsika tsara ny toe-po sy toe-panaon'i Petera teto rehefa nanontanian'i Jesosy fa nijanona teo amin'ny Kristy Jesosy izy niaraka tamin'ireto mpianatra 12 lahy. Fa hitantsika kosa ny fiafaran'i Jodasy. Ary rehefa nijanona izy hiaraka tamin'i Jesosy
dia nampanantena sy nomeny Jesosy assurance izy ireo. Ary izay no nahatonga azy ny teny eo amin'ny 7:70 tapany voalohany manao hoe Jesosy namaly azy hoe tsy izaova no nifidy anareo 12 lahy. Anio ary ry hava-malala, move mba misy ny fotoana izay iainontsika mazava tsara ny sitrapon'Andriamanitra, sa ny sitrapontsika no tanterahantsika sy ataontsika. Mba nandray ny teniny sy ny afany amin'ny finoana ve isika, mba hahafahantsika sy hahaizantsika mitoetra sy mijanona ary manaradia sy mamaly ny antsony. Tsaro fa ny eo akaikin'i Jesosy ilay masina zanak'Andriamanitra ray, eo ihany no ahafahantsika miaina sy midera azy ampifaliana, ampiadanana, ampahatoniana, satria isika tsiraray avy dia izy no efa nifidy antsika. Anjaran'ny tsiraray ny misafidy, na tianana sy tiandova ny fiainana mandrakizay izy, na koa hahatanteraka ny sitrapony ka hiala ao amin'i Kristy Jesosy mbola velona. Na mety hanaradisa nompo azy ihany, fa saritsariny ivelany fotsiny. Avako, ry mpiara-miazakazako, ry kristianino, ry mpino, mipetraka amiko sy aminao ny fanontaniana hoe ianao koa va mba te hiala? Izay manatsofina aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana. Mangorohoro Jesosy ny fo mampananay, manoloana izany fanontaniana petraka ao aminay izany amin'ity maraina ity. Matoa mipetraka aminay mantsy Jesosy izany fanontaniana izany dia hitanao avokoa ny ao anatinay tsiraray avy izay miafina sy lalina indrindra. Ary fantatrao Jesosy ny fiatsaram-belatsia, ny saritsariny maskarady izay ataonay ety ivelany, milaza fa manaradia anao, milaza fa manompo anao, kanefa Jesosy tsy mety hanaraka ny sitraponao, fa tia hampanjaka ny sitraponay izay mbola fanao, fisainana, toe-po, toe-panahy eo amin'izao tontolo izao. Jesosy malalo, mibebaka, mivalo, mifona, mandadilady eo anatrehanao zahay, amin'irao foka milao eloka. Fanahy masina, fanahy mahery eo, torotoroy ny fo mampananay tsiraray avy, andraisanay fanapahan-kevitra ka hitenenanay tahaka ny Petera manao hoe ho any amin'iza moa izahay, fa ao aminao no misy ny fiainana mandrakizay. Raiso Jesosy eo, reto mpanompo tsy mendrika, satria ianao tokoa no efa nifidy anay. Ary ny fo toritory sy mangorakoraka ho anay izay mibebaka marina, tsy mba ataonao tsinitsinina. Ho anao ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, dia ilay Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay, mandrakizay. Fa ny tso-dranonao masina kosa dia ho tanterahanao aminay mpanomponao izay vonona ny anaradianao feno sy tanteraka. Hoy Jesosy. Ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao aho ka hanome anao ho fanekena ho an'ny olona, mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava. Misaotra Jesosy io, misaotra ny amin'ny famonjenao, misaotra ny amin'ny fiarovanao, misaotra amin'ny fanekenao, misaotra amin'ny fanangananao indray anay olom-baovao. Aleluia. Amen.